Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. dia raina Jesosy misaotra n'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany dia zao samy mbola velonaina somatsara zao isika rehetra, ary ambony zany mbola afaka manaraka indray ny fandaharana teo afaka va ianao zay karakarain'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Amafisiko aminareo fa izao fandaharana karakaraina izao dia fandaharana natao hitondra fanafahana ho an'ny olona zay mbola voafatotra sy voakeja. Zany hoe amin'ny alalan'ny afatra natoroteny tahako zao dia miasa Andriamanitra, miasa mamonjy, manasitrana, manafaka ny tompoandriamanitra, ary miasa mitondra fitahina ihany koa izy. Olona marobe mihitsy nefa nijoro vavolombelona tamiko hoe tao anatin'ny fotoana nandranesiko ny toroteny nataonao pastera tamin'ny alalan'ny radio ohatra na tamin'ny alalan'ny fahitalavitra tahako zao ohatra, dia maro no nijoro vavolombelona ny amin'ny asa lehibe sy magaga zay nataon'Andriamanitra teo aminy, kanefa tsy nisy vavaka fametra-tanana akory na vavaka malokana atao azy, fa lay teny, lay toroteny mihitsy no tsapany ho nisy fahefana, nisy hery namonjy azy, nanafaka azy, nanasitrana azy, ary nitahy ny fiainany manokana. Ahoana ho voalaza Baiboly? Andonge vakitsika ny voalaza atao amin'ny Salamy 7:100 hoe de ny 9:120 ino tsara ke voasoratra hoe de nitarana tamin'i Jehova ireo raory ka nivonjeny tamin'ny fahatereny. De zao ny voalaza amin'ny 9:20, nandefa ny teniny izy mba asitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjerany. Toko fa mazava be mihitsy zay tenin'ny Baiboly izay. De zao na manahoana sy ahoana ny fisehon'ny famatorana sy ny fanagajana mahazo ny olona, ohatra hoe mahazo anao manokana, de hoy aho hoe mahery lavitra noho zany ny fahefana sy ny hery ny tenin'Andriamanitra toriana sy ambara tahako zao. Ka na manahoana sy ahoana ny olana misy eo aminao de zao foany natao afaka ianao amin'ny alalan'ny teny sy ny toroteny torianay tahako zao. Averiko indray lay tenin'Andriamanitra ambara sy toriana mihitsy tompoko de misy fahefana sy misy herin'Andriamanitra manafaka ny olana. Tsy mifidy io fa na olana ara-pivelomana io, na olana ara-bola io, na olana ara-pitiavana io, na olana ara-panambadiana io, na olana ara-tokantrano io, na inona karazan'le olana efa miatra eo aminao zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao, de zao no amafisiko aminao hoe sitrak'Andriamanitra ny anafaka anao amin'ny alalan'ny teny sy ny toroteny ataonay amin'ny alalan' zao fahitalavitra izao. Mitovy am'izany ihany koa ny aretina, afaka manasitrana amin'ny alalan'ny teny sy amin'ny alalan'ny toroteny ataonay tahako zao ny tompo Andriamanitra. Ataoko fa mazava be nge lay salamy vakina teo hoe 9:20 ngamba, Salamy 7:120 no jerentsika, nandefa ny teniny izy mba asitrana azy. Lay teny toriana zany de avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, fa saingy hoe nampitondray ny olona, nampitondray ny mpanompony, ary nataon'Andriamanitra zany mba asitrana azy, asitrana anao, zay ny tian'Andriamanitra ambara. De fanampin'lay teny de hoe ary anafaka azy amin'ny longoa ny anjarany, anafaka am'izay zavatra rehetra mahamatotra sy manakeja lay teny toriana sy ambara. Mino an'zany ianao ary manake ny famarina zany ianao ry mpiany malalo. Toy ny fampidirana sy fanentanana ihany moa zay nambarako zay fa
hiditra am'le tena fampianaranatsika am'ty androandroany ity ka ny lohaten'ny fampianarana entiko anareo zao zany de ny hoe ny Fanahy Masina sy ny Fanafahana entiny, ny Fanahy Masina sy ny Fanafahana entiny. Manitsaka ny andro Pentecoste isika am'izao faran'ny herinandro zao. Raha tsy aivina tamin'ny andro Pentecoste lay fety lehibe teo amy Jiosy no nandatsan'Andriamanitra ny Fanahy Masina teo am'ireo apôstôly sy ireo mpiara-dia tamin'ny andro Pentecoste ho ia zay andro ray lehibe teo amy Jiosy raha mbola nanao vavaka ny ombonana ireo apôstôly sy ireo mpiara-dia aminy de nalatsak'Andriamanitra ny Fanahy Masina. Tamin'io andro io no nanamarinan'Andriamanitra an'le teny fikasana zay nampitondrainy anjoelam-paminany satria araka voalazan'ny baiboly fa nampitondra faminanian'Andriamanitra, nampitondra faminaniana anjoelam-paminany, teny fikasan'Andriamanitra io faminaniana nampitondraina anjoelam-paminany io de tam'izany Andriamanitra no niteny hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko am'ireo olona zay manompo am'ireo olona zay tonga eo amiko. Toy zao no teny nataon'ny Petera sy ireo apôstôly namany tam'izany fotoana zany ho fanamafisana fa ny Fanahy Masina zay nilatsaka tam'zareo io dia teny fikasan'Andriamanitra zay nampitondraina anjoelam-paminany. Asan'ny apôstôly no vakitsika toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa de vakitsika ny voalaza ato amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Eno tsara nke voasoratra hoe fanjanga Petera sy ny 12 lahy de nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy Jiosy sy zay rehetra monina eto Jerosalema, aoko fantatrareo zao ka ino ny teniko, tsy mahamoaraky ny hevitrareo tsy akory ireo fa voaora fahatelo ihany zao ny andro. Melohany anomizako an'le teny tamin'ny fotoana nandatsan'Andriamanitra ny Fanahy Masina tam'ireo apôstôly sy ireo mpiara-dia aminy dia gaga sy talanjona ny olona satria voasoratra ny baiboly aloha eo amin'ny andininy asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faharoa fahatelo sy fahaefatra fa samy nampitenena amin'ny Fanahy Masina izy ireo tamin'ny fiteny maro samihafa. Ary ny fahitan'ny olona azy taty ivelany de toren'olona mamo reny zareo, ohatra ny hoe vembena, toren'olona mamo reny zareo tamin'ny fotoana nilatsan'ny Fanahy Masina. Ary zany no antony natonga ny olona gaga sy talanjona hoe reo olona tsy mamy ve reo olondreo, tsy mamy divay vao maraina ve reo olondreo, jerenge ty zavatra ataony na fihetsika ataony zay moa zany karazana entre parenthèse kely fotsiny ihany fa hotoizantsika ny voasoratra 10:20. Tsy mahamoarako ny hevitrareo tsy akory ireo fa voaora fahatelo ihany zao ny andro, fa izao no lay nampilazaina anjoelam-paminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanak'alahinareo sy zanakavavinareo aminany, ary ny satovinareo ahita fahitana, ary ny lantotrareo any nofy, ary ny mpanomboko nalana vavy de andatsahako ny fanahiko am'izany andro zany ka dia aminany izy. Ao anatin'ny fonoteny kely marina miteny nalaoky ny vavany ny tompoandriamanitra ry mpiany malalo. Reo teny fikasana rehetra voasoratra ao anatyity baiboly ity de nataon'Andriamanitra ho tanteraka daholo, nataon'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fotoana daholo. Ahoana hoy ny anjely Gabriely any amin'ny Eliko toko 1:7-30 any hoy izy fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. De manentana antsika rehetra ao raha tena kristiana ianao, raha tena olon'Andriamanitra ianao aza mirorosaina, aza misalasala fa iteny voalazo anaty baiboly io dia afaka no tanteraka eo amin'ny fiainatsika, afaka no tanteraka daholo reo eo amin'ny fiainatsika. Raha mino anao de ho ataon'Andriamanitra aminao zany, raha maketaeta anao de ho ataon'Andriamanitra aminao zany ry havana malalo. Ka zay moa zany ny teny ambarako fa
toy zao nolo teny afatra androany le iny tenyko taminareo tery aloha ny Fanahy Masina sy ny fanafahana entiny iray am'ireo teny fikasan'Andriamanitra ny Fanahy Masina alatsaka amin'ny olona manompo azy, alatsaka Andriamanitra eo amin'ny olona manompo azy, avy any an-danitra io Fanahy Masina io no milatsaka eo amin'ny olona zay manompo azy, ka nanomboka tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ireo mpiara-dia taminy no nandatsan'Andriamanitra ny Fanahy Masina voalohany tety ambony tany, ary eto de manamafa mbola mitohy zany fandatsan'Andriamanitra ny Fanahy Masina zany hatramin'izao vaninandro misy antsika izao. Noho izany mitaona anareo mpino kristianina rehetra mandre anjo afatra izao ny tenako mba angetaeta andray ny Fanahy Masina. Raha tena mpino kristianina marina mantsy ianao, raha tena efa nandray an' Jesosy Kristy ho tomponao mpamonjy anao ianao, ary raha efa manana an' Jesosy monina ary velona ao anatinao ianao, de tokony ho isan'ireo olona mandray ny Fanahy Masina ihany koa. Zany hoe raha nandatsika Fanahy Masina tamin'ireo olona zay nino azy ny tompo tamin'ny andron'ireo apôstôly, de afaka ny andatsika ny Fanahy Masina am'ireo zay olona mino azy ihany koa ny tompo hatramin'izao vaninandro misy antsika izao. Ary ianao de anisan'ny olona tian'Andriamanitra andatsahana an'izany Fanahy Masina zany. Zay mahatonga amin'ny teny hoe raha mino anao, raha mangetaety ianao, dia ho ataon'Andriamanitra aminao tokoa ny fandatsahana ny Fanahy Masina. Aza vaiko aminareo zay mahita sy mandre am'ty androandroany ity fa misy fahabangana be mihitsy ny fiainana kristianina tsy mbola nilatsan'ny Fanahy Masina, misy fahabangana be. Zava-dehibe ny nandraisana ho an' Jesosy, ary rehefa tonga aminao Jesosy de manana ny asany izy, manana ny asa manokana izy. Tsy ho azavaina amitsika moa fa baiboly no mitantara zany. De zava-dehibe toy zany ihany koa ny tokony nandraisana ny Fanahy Masina, fa rehefa milatsaka eo aminao, milatsaka eo am-pino kristianina ny Fanahy Masina, dia manana ny asa manokana ihany koa izy eo aminao, eo amitsika kristianina. Manambary zany ny baiboly. Ohatra am'izany, rehefa milatsaka aminao ny Fanahy Masina dia voatafiery ianao, hainao voatafiery, tahaka ny hoe mitafy lamba zao ianao, mirakotra lamba, de tsy hitany tsy hitany tenanao, fa tahaka zany koa hoe rehefa mitafy hery ianao, voarakotra hery, de tena hafa mihitsy ny ahitan'olona anao. Fanampin'izay ihany koa azo hery ny olona ny mpino kristianina zay ilatsan'ny Fanahy Masina, azo hery. Dikan'izany de tsy hitovy amin'ny olona rehetra velona eto ambony tany ity zany ianao rehefa milatsaka aminao ny Fanahy Masina, tsy mitovy. Ianao manana an' Jesosy de efa tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao, maika fa nilatsan'ny Fanahy Masina de tena mbola hiavaka mihoatra ny olona rehetra ianao. Eto de manambara fa tena ilaina amin'ny maha-kristianina antsika ny filatsahany Fanahy Masina eo amitsika. Tena ilaina ahafahantsika miatrika miady rehetra. Tena ilaintsika hoe voatafiery isika ary manana hery isika, ahafahantsika miatrika miady rehetra, ahafahantsika ihany koa mijoro vavolombelona fa itsika de any Jesosy, tsika de manompo an' Jesosy. Andoke vakitsika ny voalazan'ny baiboly ny am'izany de azava aminao voasoratra ato amin'ny Lioka ohatra toko 7:20 de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Lioka toko 7:20 toy zao ny voalaza eo amin'ny andininy 7:20. Ary indro izao mampitondra tefikasa ndraiky ho anareo. Jesosy eto no miteny, niona tamin'ireo apôstôly, niona tamin'ireo mpianany izy mialohan'ny hiakarany ho any an-danitra. De zao ny teniny, ary indro zao mampitondra ny tefikasa ndraiky ho anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafilanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo.
asa mbola mialy eto tanàna aloha ianareo, asa mbola mialy eto jerosalema aloha ianareo, eto nareo no mitoetra, ataoviny vavaka, ataoviny vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra, fa ianareo dia hotafina amin'ny hery avy any amin'ny avo. Io zany lay Fanahy Masina milatsaka mahatonga ny olona voatafihery mirakotra hery. De ato amin'ny asin'ny apôstôly toko voalohany ray moa 15:9 dia mazava be ny voasoratra hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny Fanahy Masina aminareo, ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Azo hery ianareo, tena anana hery miavaka, de ny hery avy any an-danitra ianareo, de zay hery zay ao anatinareo zay no mahatonga anareo lasa vavolombelony Jesosy eto Jerosalema, any Samaria, any amin'ny Jodia, any tanàna Jodia ary hatrany am-paran'ny tany. Lay herin'Andriamanitra miasa ao anaty zany no mampisongadina anao hoe olon'Andriamanitra ianao, ka mahatonga ny olona miaiky hoe any Jesosy tokoa ianao. No zany ry havanao dia ataovy zava-dehibe aminao mihitsy zao fandrenesana ny afatra entiko zao. Ataovy zava-dehibe aminao ary manana hetaheta ny andray Fanahy Masina ianao. Aza raisina toy ny andro fety fotsiny zao faran'ny herinandro dia avitsika zao hoe andro fahatsiarovana ny nandatsan'Andriamanitra ny Fanahy Masina tamin'ny andro Pentekosta. Aza raisina toy ny andro fety fotsiny na raisinao toy ny andro fahatsiarovana fotsiny, fa ianao mihitsy am'izao andro Pentekosta izao oka tena niry fatratra, tena ngetaheta fatratra mba hoalatsak'Andriamanitra aminao ihany koa ny Fanahy Masina. Fa vonina be mihitsy io Andriamanitra io, Jesosy Kristy, ny andatsaka amin'ny Fanahy Masina eo am'ireo olona zay mino azy, eo am'ireo olona zay manompo an'Andriamanitra. Averiko indray hoe efa teny fikasan'Andriamanitra tany alohabe zany, zay nampitondraina ny joelam-paminany, ka raha nandatsika ny Fanahy Masina tokoa Andriamanitra ho an'ireo apôstôly dia afaka ny andatsika ny Fanahy Masina ihany koa izy am'izao vaninandro misy antsika izao, satria tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay, ary tsy miova tahak'izany ihany koa ny programanasany mandrapahatonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ity. Fa ity no anisan'ny lehibe ihany koa mitondra fanafahana ny Fanahy Masina milatsaka eo ampino, eo amitsika kristianina, mitondra fanafahana. Tena zava-magaga sy zavatra mahatalanjona ke zany ry havany. Ohatra voalohany, rehefa nilatsaka tamin'ireo apôstôly ny Fanahy Masina de nitondra fanafahana ho azy ireo izany. Rehefa nodinina ny voalazan'ny baiboly sy ny fampianaran'ny reo apôstôly de zao: olon'Andriamanitra, olon'i Jesosy ry zareo apôstôly talohany nandraisa Fanahy Masina. Efa olon'Andriamanitra ry zareo, efa olon'i Jesosy ry zareo, fa saingy nisy tahotra, nisy tahotra teo amin'ny fiainana, nisy fanamatahotra namatotra sy nanageja azy ireo, kanefa zareo efa olon'Andriamanitra, efa olon'i Jesosy, de zay natonga azy ireo natahotra, nanabe. Profon'izany de zao: rehefa nosamborina Jesosy, vitany reto apôstôly reto ny nandositra, vitany ny nandositra, tsy arak'le teniny naloka vavany fahiny. Rehefa notsaraina Jesosy, vitany reto apôstôly reto ny nandany Jesosy ho tsy fantana. Ataoko fa efa hainao tsara ny tantaran'i Petera, rehefa nisy olona ny ampangazy hoe ianao de naman'io lehilahy tsaraina io, ianao efa hitanay niaraka tamin'io lehilahy tsaraina io. Ny fiteninao no manambara fa tena naman'io lehilahy tsaraina io anao. Dinona ho ianao natao Petera? Nandà Petera, ninina mihitsy ary Petera hoe tsy fantotry zany lazainao zany. Mba vahiny sy mpivahiny ihany koa eto amin'ity tanàna ity mba mijery zay fandeliny vaovao.
sakiny ninandany Jesosy. Reo apôstôly namany ny aza moa de tsy hita mihitsy zay naleny fa nandositra lavitra satria na dia an'Andriamanitra ary zareo an Jesosy de mbola teo aminy ny fanahy ratsy mpitondra tahotra, mpitondra fanahina. Ary rehefa nampiakarina ho an'ny an-danitra aza Jesosy de tsy sanyseho vahoaka mihitsy reto apôstôly sy mpiaradia taminy. Zany no antony natonga an'reto apôstôly reto tam'izany fotoana zany raha nanao fiombonam-bavaka de niafina tany amin'ny efitrano ambondriana. Tany zareo no nanao fiombonam-bavaka mba tsy ahafantaran'ny jiosy azy ireo, zany hoe mba hiafina, mba hahafany miafina amin'ny jiosy. Fa iteny zava-mahagaga ry havana, zay no antony mahatonga amin'ny teny hoe ny Fanahy Masina milatsaka dia mitondra fanafahana, tena mitondra fanafahana. Fa rehefa nilatsaka tam'izy ireo kosa ny Fanahy Masina tamin'ny andro Pentecoste arak'ilay nambarako taminareo tery aloha, de niova be ny tantaram-piainana teo ny eo ihany, de niova be mihitsy ny tantaram-piainana, niala taminy ny tahotra sy ny fanahina satria nitondra fanafahana ho azy ireo ny Fanahy Masina zay nilatsaka tamin'izy ireo. Zany no antony natonga amin'ny baiboly ny tantara fatahorina ny nilatsan'ny Fanahy Masina tamin'izy ireo de sany itsangana, sany joro Petera sy ireo apôstôly namany ka nitoriteny sy nanambara ny am' Jesosy talohan'izay de niafiny zareo mba tsy ho fantatry ny olona hoe apôstôlin' Jesosy zareo na hoe mpianatry Jesosy zareo. Ny resadresaka mikasiny am'izany Jesosy zany moa dia tony zava-pady teo amin'izy ireo. Fa rehefa nilatsaka Fanahy Masina de niala le famatorana teo aminy, niala le fanany tahotra, le fanampitondra fanahina, ka de zay nambarako zay hoe afaka nitsangana sy nijoro vavolombelona teo mason'olona rehetra Petera sy ireo namany. Ny andininy fa 7 moa no mitantara izany. Ry havanao, mitondra fanafahana ny Fanahy Masina milatsaka. Ny fampianaran'ny Paoly apôstôly moa dia milaza hoe eo am'izay misy ny fanahin'i Kristy no misy ny fanafahana. Eo am'izay misy ny fanahin'i Kristy no misy ny fanafahana. Ohatra faharoa, mikasy any am'ilay lehilahy atao hoe Samsôny any amin'ny testamenta taloany no misy azy, mpitsara toko 12. Tantarain'ny baiboly fa voasambotry ny Filistina Samsôny de nofatorany nogadrainy tamin'ny tady mazaka vaovao. Nofatorany nogadrainy tamin'ny tady mazaka vaovao de noentin'zareo tany aminy de nampandihiziny, norakorainy, noesesony. Ary ny Filistina fahavalo no Samsôna tamin'izany fotoana zany de nieritreritra vita hatreo ny tantaran'ny Samsôny, vita hatreo, tsy afaka makazin-tsony eo am-pelatanatsika ny ainy zay tiantsika atao. Raha tiantsika andindilo izy aloha de aloha mpandihiziny, raha tiantsika hoesesony de aloha hoesesony, fa raha fa tonga fotoana tiantsika vonoina de aloha vonoina. Zay zany raha amaha-olombelona ny olombelona. Fa izao ny zavatra mahagaga ry havana, iny reto Filistina zay efa niomana handeha hamono afaty an'i Samsôna indrindra. Iny izy handeha hamono an'i Samsôna indrindra, ino ho enao no tranga? Tantarain'ny baiboly hoe nilatsaka tamin'ny Samsôna ny fanan'Andriamanitra, nilatsaka tamin'ny Samsôna ny Fanahy Masina. Ka rehefa nilatsaka tamin'ny Samsôna ny fanan'Andriamanitra ny Fanahy Masina de lay tady mahazaka vaovao, tady tsy tapakomby, zay angamba no ilazana azy, tonga de tapatapaka, tonga de torotoro. Zava-mahagaga iha zany ry havany, tena zavatra mahatalanjona. Zay no antony mahatonga amin'ny teny hoe ny Fanahy Masina milatsaka dia mitondra fanafahana ho an'le olona voafatotra sy voageja na inona endrika famatorana sy fanagejana mahazo azy, ary na manahoana sy manahoana ny herin'ny famatorana sy ny fanagejana mahazo azy. Ny Fanahy Masina milatsaka tompoko de mitondra fanafahana. Andao ny avakitsika ny voalazy ato amin'ny mpitsara toko 15, 7.
ary raha tonga tany le izy zatra le toerana nitondran'ny olona ny samsona dia nanakorazy ny filistina ary ny fanany jehova nilatsaka tamin'ny samsona izany de tonga tahaka ny rongony zay nidorana tamin'ny afo ny mazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana ianao ve le teny novakina teo ary raha tonga tany le izy de nanakorazy ny filistina ary ny fanany jehova nilatsaka taminy de tonga tahaka ny rongony zay nidorana tamin'ny afo ny mazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana mahagaga ndre zany ry havany mahagaga ndre zany kasy eny amin'ny samsona ihany aompo tsara toko fahefatra amby folony ray dia tantarain'ny baiboly fa nivoaka ny tanàna nisy azy samsona sy ny ray aman-dreniny fandeha angatabady de ny ray aman-dreniny samsona no lasa mialofo fa samsona tia fara vao nandeha de tantarain'ny baiboly hoe namakivaky ny tanymboalopoka ry zareo tam'izany tsy napoziny ny fanena tamin'ny liona tanora samsona tsy ndriny baiboly hoe liona tanora tsy liona fa antitra tsy hoe liona efa banga fa liona tanora liona mbola tena manana ny heriny sy ny tanjana zany no ny fanena tamin'ny samsona ary amin'ny maha olombelona ny olombelona de tsy misy olona maresy liona na mahafaty liona izany tsy misy zany tompoko fa tena biby manana ny heriny sy ny tanjany ny liona fa zao ny zavatra nitranga raha vao nitsangana le liona hoe andeha hitsambikina ny ramatra ny samsona de ho ny baiboly hoe nilatsaka tamin'ny samsona ny fanan'andriamanitra nilatsaka tamin'ny samsona lay Fanahy Masina ka la liona tanory mora tamin'ny samsona no nanatsamatsamaka tahaka ny fanasamatsamana zanak'ondry ary matiny andoka efa kitsika ny voasoratra hoe mpitsara toko fahefatra amby folo de ny andininy faheniny fadimy sy faheniny de nidina samsona sy ny ray aman-dreniny nakanitimina any zany le toerana akanavady any samsona ary no tonga tao amin'ny tanymboalopoka tany timina izy indry nisy leona tanora ny herina taminy de nilatsaka tamin'ny samsona ny fanany jehova ary la liona tanora dia no samatsamany ohatry ny fanasamaka zanakosy nefa tsy nisy na inona teny an-tanana mazava ny voasoratra no samatsamany tahaka fanasamaka zanakosy nefa tsy nisy na inona teny an-tanany ry havana ry mpiainy malalo tsy hitanao hozava magaga ve ry havana miasa ny Fanahy Masina zay mahatonga manamafy an'ity teny ity hoe aza mionona fotsiny ianao hoe efa nandray efa mino an Jesosy efa nandray an Jesosy efa manana an Jesosy manana ny asa manokana eo aminao Jesosy rehefa nazy toerana eo aminao fa mity androandroany ity am'izao andro pentekosty zao aza raisy no fahatsiarovana sy ho andro fety fotsiny ny andro am'izao farany herinandro zao fa raisy hoe am'izao ianao no maneho etaeta maneho faniriana lehibe ny andray ny Fanahy Masina mba hilatsaka aminao ny Fanahy Masina fa rehefa milatsaka ny Fanahy Masina milatsaka eo aminao de mitondra fanafahana magaga ho anao izy tena mitondra fanafahana magaga ho anao izy ka hoy aho hoe olana tatahaky ny ahoana no misy eo aminao sy mamatotra anao tompoko ary ady manao ahoana no atreanao am'izao ianao mahita sy mandre ay izao de zao ny teniko aminao raha te ho afaky ianao voalohany tsy maintsy olona efa manana an Jesosy aloha ianao dingana voalohany mitondra anao amin'ny fanafahana mantsy zany hoe ianao mino an Jesosy ianao manana an Jesosy ianao efa nandray an Jesosy ary velona ao anatinao Jesosy ankehitriny tsy misy fanafahana azon'Andriamanitra entina ho anao zany mihitsy eto ambony ty tany ity raha ohatra ka tsy mbola manana an Jesosy ianao zava-poana avokoa ny zavatra rehetra eto ambony ty tany ity raha ohatra ka tsy manana an Jesosy ianao noho zany amafisiko hoe raisy Jesosy ome toerana ao anatinao izy aoko velona ao anatinao izy fa zany ny sitrapon'Andriamanitra mikasiany amin'ny fiainanao faharoa mila mandray ny Fanahy Masina ianao zava-dehibe ho eo amin'ny fanananao Jesosy fa ataovy zava-dehibe takizay ihany koa ny
fandraisanao ny Fanahy Masina am'ty androandroany ity ataovy tena zava-dehibe aminao ary matoa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny andro ny joelam-paminany fandatsaka amin'ny Fanahy Masina izy amin'ny andro farany ho an'ny nofo rehetra de satria hitan'Andriamanitra fa zay mihitsy no mety amintsika olon'Andriamanitra rehetra. Ary eto de mampahery hoe raiso fahasoavana lehibe ho anao ny nandrenesanao fa rehefa nilatsaka tamin'ireo apôstôly, rehefa nilatsaka tamin'ry Samsona Fanahy Masina de nisy fanafahana lehibe no raisiny. Ataovy tena fahasoavana ho anao ny nandrenesana zany ary manana etaeta be tompoko, tena manana etaeta be hoe niandray ny Fanahy Masina am'ty androandroany ity. Engane ka ho tsapanao ny famarinana zany teny ambarako zany. Ho anay fiangonana RHEFI Androndrakely moa de manao fotoan-dehibe mihitsy izay ny Alahady Pentecoste. Fotoan-dehibe fidirana voalohany amin'ny fito, fidirana faharoa amin'ny sivy, fidirana fahatelo amin'ny raika ambin'ny folo, fidirana fahaefatra amin'ny 2 ora sy sasany. Ampianatra anareo mikasy any amin'ny mahazava-dehibe ny fandraisana Fanahy Masina izahay. Ary vavako ho anareo mba handraisana ny Fanahy Masina ihany koa. Ataoko fa tsy miova mihitsy ny fiasan'Andriamanitra fa tahak'izay fa nataony tamin'ireo apôstôly sy ireo kristianina tamin'ny andron'ireo apôstôly no ataony amintsika ihany koa amin'izao vaninandro zao rehefa milatsaka amintsika amin'ny Fanahy Masina, rehefa mirotsaka amintsika amin'ny Fanahy Masina. Ka de zay mahatonga manasa anareo hoe tongava mihitsy ny Alahady Pentecoste, tongava asa mangatakandro, asa misalasala, tongava ianareo arak'ireo voasoratra io moa fandarana sy zay fanambarako teo. Ivavako anareo zay mba andraisa Fanahy Masina, mba ho tonga aminareo ny hery, mba ho voatafera anareo ary indrindraindrindra mba ho tsapa anareo zany atao hoe fanafahana magaga entiny Fanahy Masina izany. Afaka mifandray aminay ihany koa ianareo io voasoratra io ny telefônina. Zay zany niafatra nentina ho atsika tamin'ty androandroany ity. Matoky isika fa hiasa ny tompo kanefa moa na dia tsy mbola tonga ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely azy ianao androany dia tsy mampaninona, afaka ivavako anareo mba amangy anareo any atokantrano ihany ny tompo mba ho latsa amin'ny Fanahy Masina ary ny vavaka ataoko anareo ihany koa de tondra fanafahana. Ivavaka tsika tompoko. Apetrao ny fonao tananao ho anareo zay manana olana sy mandalo ady. Apetrao ny fonao ihany koa tananao ho anareo zay marary na apetrao faritra misy marary. Ivavaka tsika. Tompo Andriamanitra, lehibe ny famindraponao, misaotranao zahay fa ianao no Andriamanitra tsitovo. Sitrako ny andatsaka ny Fanahy Masina aminay rehetra amin'ty androandroany ity. Ka dia vangio reo olon'ireo mba ino sy aniry ary angetahita fatratra ny andray ny Fanahy Masina mba atsapa zay tsapandreo apôstôly sy ireo fiangonana voalohany izy, mba atsapa ny famarinana ny teny zay notoriako sy nambarako teo ihany koa. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapatapahako ny zioka rehetra zay mamatotra ny olona. Eo ambany fahasoran'ny Fanahy Masina no anapahako ny zioka rehetra zay namatotra ny olona. Na manao sy manao na fisehony tapahako amin'ny anaran'i Jesosy, foanako amin'ny anaran'i Jesosy. Am'izao andro fetin'ny Pentecoste izao maniry eo Andriamanitra mandray fanafahana daholo reo olona zay nahita sy nandre ahy tamin'ty androandroany ity. De takizany akeo mandray fanafahana daholo reo olona zay hiasakazika irohatra hamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Misaotra Andriamanitra, misaotra fa tsara indrindra anao. Sitrana ny marary rehetra, sitrana janona ny fanentanana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha eo. Amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ty androandroany ity ka dia mametraka mandram-piaona, manao veloma amin'ny herindray tompoko. Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.